mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifanenavana no era-panatrika tratra ity zoma fa 20 ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny taratasy faharoa nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Tesalonika. Tesalonianina faharoa toko voalohany, Tesalonianina faharoa toko voalohany, 1:1 ka hatramin'ny 10:10. Vakiny ny anaran'i Jesosy. Paoly sy Silasy ary Timoty mamangy ny fiangonan'ny Tesalonianina izay ao amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Tsy maintsy nisoran'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo ry rahalahy fa mahamendrika izany satria ny Tompo fatratra ny fonareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra. Ka reharehan'ny tenanay ianareo eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny fonareo amin'ny fanenjehana rehetra izay manjoa anareo sy ny fahoriana izay hiaretanareo. Famantarana ny fitsarana marin'Andriamanitra izany mba hatao ho mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo sady izany koa no hiaretanareo. Fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory anareo ary ny hanome fitsarana anareo izay hampahoriana kosa mba amin'ny tenanay. Raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjely ny heriny. Amin'ny afo midedadeda hamaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsarany Jesosy Tompontsika. Dia olona izay hiara-ny fahamaliana marina dia fahaverezana mandrakizay avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny. Raha tonga izy mba ankalazana eo amin'ny olona masina sy higakana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany satria ninona ny fanambarana iny taminareo. Ray Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny taratasy ho an'ny Tesalonianina faharoa zany dia misy lafin-javatra 3 lehibe. Dia ny zavatsarotra lalovany kristiana ato Tesalonika dia ny voalohany dia ny fanenjehana na ny hamafina antsoina hoe fanenjehana. Fangirifirina ny fanenjehana izay ny toko voalohany. Ny toko faharoa kosa dia momba ny fiavian'ny Tompo no resahan'i Paoly. Betsaka ireo ny ady hevitra hevi-diso momba ny fiavian'ny Tompo izay hazavahan'i Paoly manokana ao amin'ny Tesalonianina faharoa. Ary ny fahatelo izay hitantsika ao dia momba ny fivilian-dalana maro samihafa ny amin'ny fampianarana tsy izy izay hitantsika ao amin'ny Tesalonianina. Toko fahatelo. Fa andehantsika hijanona amin'ny toko voalohany ity ry havako momba ny fangirifirina, momba ny fahoriana hoentina ireo izay mpino. Vitsy anisany kristiana tany Tesalonika, nanoloana ny Grika, maro anisa, ny Romanina, ny Jiosy, teo afovoany ireo fivavahana izay nankahalaza ny kristianina ary dia nitondra fahoriana mafy tokoa raha tamin'ny Jiosy fotsiny ihany aza. Maika moa fa tamin'ireo esoteny sy ny fanenjena nataon'ireo Grika izay nino Andriamanitra maro. Dia Paoly eto mampahery manao hoe reharehan'ny tenanay ange ianareo e, reharehanay ianareo ary tokony ho fantatrareo fa Andriamanitra no hamaly izay fahoriana entinareo izay mba hahatonga anareo hana fifaliana raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjeliny rehetra dia hamaly anareo fitianareo izy ary koa hamaly amin'ny afo midedadeda ireo izay nankahala anareo na ireo izay tsy nino tsy nandray an' Jesosy. Ny kabeazan'ireo filôzôfa izay amin'izao andro antsika 720 zao, toa andry Emmanuel Todd, Paul Virilio, maro no miresaka. Ankoatr'izany moa zany dia misy ireo filôzôfa sasatra tamin'ny Chantal del Sol sy ny hafa rehetra dia miresaka momba ny hoe miemotra ny kristianina
miemotra ny kristianisma maneran-tany a, ary i fiamorany kristianisma io a dia raha vakina amin'ny solomason'ny baiboly dia taratry ny fahatanterahan'ilay faminaniana hoe tsy maintsy hiboaka na tsy maintsy hisy ny fanenjehany. Tsy voatery am'izao andro eny antsika izao zany, mety ho afaka ataona vitsivitsy na ataona maromaro, izy tompony mahalala. Fa ny faminanian'i Paoly a sy ny faminanian'ireo mpanompon'Andriamanitra sy ny hafa tsy soratra hoe dia tsy hiamora akory ny fijoroana vavolombelona maha-kristianina fa hiasarotro zany. Lay filôzôfy zay indresahako teo ny hoe Emmanuel Todd dia nanazava fa ny fivavahana protestanta na ny filôzofia protestanta na ny teôlôjia protestanta no nahatonga an'izao no namolavola izao rafi-piarahamonina, rafitra ara-toe-karena iainantsika izao. Tsy adikevitra zany fa azo amarinina tsara ny hoe ny toe-tsaina protestanta no nitondra an'izao endrika hitantsika izao amin'ny ampahany betsaka. Manamafy an'izany ilay sosiôlôga antsoina hoe Max Weber zay nanazava fa fivoahana lehibe nentina antsoina hoe protestanta. Misy penseur anankiray tamin'ny taonjato faharoa roapolo teo de nilaza manao hoe zavatra telo ny sarobidy indrindra teto ambonin'ny tany, izay fanomezana sarobidy eto ambonin'ny tany. De ny voalohany dia ny poudre, zany hoe fitaovam-piadiana io, nanova ny tantaran'izao tontolo zao, fanomezana nanova ny tantaran'izao tontolo zao, na découverte nanova ny tantaran'izao tontolo zao, de ny poudre ao anatin'izany zany ny basy, ny tafondro, fitaovam-piadiana. Faharoa ny imprimerie, ary ny fahatelo de ny protestantisme. Tsy diso akory zany rehefa malala. Tsika mety betritra manao hoe vitsy nge protestanta eto ambonin'ny tany. Ekena, tsy resaka isy io, fa resaka toe-tsaina, resaka valeur, resaka zavatra novoizina. Ny protestantisme mantsy a sanatria tsy hoe manava-tena, sanatria ny vava, tsy zany isika. Na hoe irehare amin'inona koa moa tsy zany isika, fa miresaka tantara mba ahafantarantsika fotsiny hoe manana andraikitra isika kristianina manoloana ny zava-mitranga ankehitriny. Ny protestantisme dia de civilisation. Tsy hoe ny protestantisme tsy hoe fivavahana na liturgie fotsiny ihany na fampianaram-ponona na doctrine, tsy zay ihany antsoina hoe protestantisme. Fa ny protestantisme dia civilisation, toe-tsaina, rafi-pisainana, foto-pisainana, fitantanana ara-toe-karena, akoatran'ny mahafivavahana sy mahafotom-poroana azy ay manana ny andrekinany. Haitsika tsy anjery tany amin'ny katekomeniny reny, sola scriptula, Jesus Kristus, sola fides sy ny sisa rehetra. Inona lafy naram-panahy? Fa rehefa nitsofoka ao anatin'ny fiarahamonina ilay kristianina, ninno ilay Jesoa mpamonjy, ninno ilay fahasoavana sy ray finoana ary mibaikono ny tenin'Andriamanitra de nanjary nitondra foto-pisainana sy fomba fijerina antsoina hoe fiarahamonina. Io mamarina ny tenin'ny Max Weber manao hoe ny protestantisme dia nivohy ho azy antsoina hoe kapitalisma. Tsy izy akory no nitondra ny kapitalisma, fa ny toe-tsaina protestanta de lonaka tamin'ny kapitalisma noho ny protestantisme zay nivohy ny individualisme. Nahoana no hoe nivohy ny individualisme amin'ny protestant? Nivohy ny individualisme amin'ny protestanta satria amin'ny protestanta de zao tompona andraikitra amin'ny mahavery anao ianao, tompona andraikitra amin'ny fiainanao ianao. Taloha amin'ny protestantisme de tsy zany a. Taloha amin'ny protestantisme dia ny olona de tsaraina amin'ny zavatra ampianarina azy. Ohatra hoe ianao zany a dia tsaraina amin'ny zavatra nampianariko anao, tsaraina amin'ny zavatra nampianarin'ny pretra anao, tsaraina amin'ny zavatra nampianarin'ny fiangonana anao. Zay ny olona taloha ny protestantisme hoe ianao a de tsaraina, ohatran'ireny malala fanadinana amin'ny baccalauréat na tahak'izany manao hoe zay zavatra nampianarina anao no anadinana anao. Fa ny protestantisme no mazava hoe tsy zay no izy, fa ianao de tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainanao. Tsy misy olona azonao anliana ny hoe za very satria very ranona. Tsy manana zo ianao hiteny eo anatrehan'Andriamanitra manao hoe ny protestanta manao hoe satria raha anina manao ratsy de za koa manana zo anao ratsy. Na hoe satria anina tsy nentiny nataony a de nakatahaka azy ange ahy e. Amin'ny protestanta tsy mitombona mihitsy zany. Amin'ny protestanta de hoe tompona andraikitra
amy fiainanao ianao satria efa nomen'andriamanitra fanahy masina zay mahafahasoavana azy zay ny tsy azo ny olona ny fanahy masina ao anatin'ny olona dia mitarika azy ianao ny tsara ka tsy hoe aka za nge tsy isy nitory za nge tsy nisy napahafantatra misy ny asany fanahy masina tena no zany dia tsy afaka miteny mihitsy tsika manao hoe protestante manao hoe za nge tsy nandreny iny za nge tsy very azy satria very daholo ny olona manodidina azy tsy manaiky an'izany ny protestante fa na very daholo ary ny olona rehetra tsy tokony ho very ianao satria ianao manana ny fanahin'andriamanitra izay miasa mahery eo anatinao nohony ny fiasan'ny fahasoavana izay toetsaina protestante manome andraikitra ny tsirairay izay ny fototry ny antsoina hoe individualisme zany hoe iza dia tompony andraikitra fotsiny zao amin'ny fiainako raha mahomby de za mazava ho azy za sy ny tompo zany io sy ny fahasoavana ary dia lonaka ho an'ny kapitalisma zany hoy Max Weber ary io ny fototra ary tena anjary olona tompony andraikitra manjary olona mandray andraikitra manjary olona miaro hoan'ny tenany miaro hoan'ny hafa ny protestant satria am'izao tonjato enantsika izao hoy Emmanuel Todd satria zavatra rehetra mitranga eto amboniny tany dia mazava ho azy ny amerikana ny Europa ray manontolo be de be reo tamin'ny protestanta zay nitondra ny toe-karena teto amboniny tany nandritra ny 100 taonany efa-100 taona 500 taona zao ny nitondrany ny protestanta ny ekonomia raha tsy resaka fa tsy nitandrefana ray manontolo tsika ny occident ray manontolo ny amerikana ary mandraka ankehitriny dia ny allemand zany rehetrany dia izay nitondra ny ekonomia mondiale ary dia ankehitriny dia petsaka manao hoe efa tapitra ny vanim-potoana ny protestantisme dia ny filozofia hipoitra hoy reto totsika hoe Paul Virilio de nanazava hoe iditra ny antsoina hoe nihilisme ny nihilisme dia Nietzsche ny voalohany isan'ny voy azy eny talohan'ny Nietzsche aloha efa nisy ihany fa Nietzsche nampivoatra azy bebe kokoa izay niresaka momba ny antsoina hoe nihilisme fa momba ny fahafatesan'Andriamanitra fa ilay allemand antsoina hoe Max Stirner aty amin'ny taona asa izay faraparany taonjato fa 970 manodidididina ny taona 550 sy 600 tany hoany lasa ty no maty ity filozofy zay niteny manao hoe miresaka ny antsoina hoe nihilisme hoe aleo aritsika daholy momba ny antsoina hoe sacré momba ny antsoina hoe masina débarrassons-nous tout ce qui est sacré soyons sans foi et sans loi hoy ity Max Stirner ity zany hoe zay ny fototra ny antsoina hoe nihilisme moderne ny hoe anary sotoavina tsy raharahana inona na inona ny famille ny fianakaviana ny morale ny marina ny fanjakana ny isan-karazany ny tsara zany rehetrany dia ho arin'ny olona amin'ny vanim-potoana roboroboany antsoina hoe nihilisme ary hoy ty raha filozofy antsoina hoe Todd ty hoe efa tonga am'izany tsika zao efa manomboka am'izany tsika zao tsy théologiana kory izy fa philosophe sociologue historien ary tena mifanindry indrindra am'lazay ny zohatra masina zany hoe tsy ny sohatra masina ihany akory no milazany hoe any am-parany any dia ho very ny sotoavina ary hitatsika fa efa manomboka tsisy asany fa ny fianakaviana zany antsoina hoe marina zany de zavatra efa tsy eritreretina hoe sotoavina intsony zany ataotsika hoe lafiny ny fanjakana zany dia ny droit zany de hitatsika na ny état na ny zavatra tahaka zany dia ny autorité zavatra tsisy mipetraka intsony zany am'izao iainantsika zao hitatsika farany tranga tany États-Unis farany teo mitranga any Frantsa tsy mipetraka intsony ny antsoina hoe autorité tsy mipetraka intsony nolay efa nihilisme mampotra hoe ty filozofy ty tiana tenena de ny hoe tsy mila mamaky tsy ny baiboly ihany fa tsy mila mamaky baiboly akory ny olona kasara babeaboaka de mahita manao hoe io eny fa miditra am'lay manantanina ny fahiry firin'ireo zay kristianina hiazona ny finoana
Zany hoe iamafy zany ny fahakalana ny fivavahana, iamafy satria anjaka nihilisma mety afaka 300 taona fa zao tsy maintsy ho avy zay na efa manomboka akory azy. Ary dia tahak'izay no mitranga am'ty Tesalonianina ity ny hoe isy sy fangiry firiana, miaina tamin'ny fangiry firiana ny mpino tany Tesalonika, ary iainan'izany koa i Jesoa isika. Ary izany zavatra izany dia tsy hoe ateraky ny fahakalana, zay ny ampamafy azy, satria lay système, lay rafitra mihitsy eo anatin'ny fiarahamonina no hanohitra lay fivavahana. Tsy hoe olona anankiray, tsy hoe toetsaina anankiray, tsy hoe fivavahana anankiray, fa lay rafim-piarahamonina mihitsy no hanosika na handala fivavahana any am-parany any. Ary zay no vao maika mampasarotra azy, ary dia zay le nihilisma, lay filôzofia, le fotom-pisainana mihitsy no ankahala lay fivavahana. Ary dia tahak'izay mitranga am'ty Tesalonianina ity. Nangiry firy ny olona tao Tesalonika, kristianina io zany, satria lay fiarahamonina, lay rafim-piarahamonina mihitsy, lay toetsaina filôzofia grika, ny fivavahana jiosy, ny herisetra miaramila romana, zany no nahatery ny kristianina tao Tesalonika. De nampahery azy ary Paoly. Ary de tandrifa atsika mihitsy am'zao toetrandro zay ahitantsika fahaverezana sotoavina eto ambonin'ny tany zao, na ny sotoavina kristianina io, na ny sotoavina nentim-paharazana tsotra ka fantatra fa tsy mifanohitra amin'ny filazantsara aza, de fatatsika fa miavery. De miteraka fangiry firiany zany eo amin'ny fiainana andavanandrontsika. Eto ary de manazava Paoly, manao hoe inona no zavatra tokony ho ataotsika, inona ny toetsaina ijerentsika zany fangiry firiany zany, zavatra roa. De hoy Paoly manao hoe fandaminan'Andriamanitra mihitsy zany, fanefen'Andriamanitra mihitsy zany, ary lalan'Andriamanitra mihitsy ary zany mba haneho ny heriny sy ny voninahiny. Afako matetika tsika eto miresaka ny hoe ny anjara toeran'ny zavatsarotra de fizahantsoetra, fa lalina lavitra noho ny fizahantsoetra ny zavatsarotra lalovan'ny Tesalonianina, manomana azy ho ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ireny zavatsarotra ireny sivana anomanana ny olona ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy hanadinoany olona ny fiainana zay hovataniny. Ary ny zavatsarotra lalovantsika amin'ny mahampino antsika, zavatsarotra lalovantsika amin'ny fijoroantsika vavolombelon'ny tenin'Andriamanitra, ny fahamarinana, ny fahamasinan'Andriamanitra, ny zavatsarotra lalovantsika tahak'ireny de zao anomanan'Andriamanitra antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay ao am' Jesoa ho Paoly eto. Ary rehefa miseho izy eo anatrihan'ny voninahiny dia ankalazaina amin'ny olona masina rehetra, de eo ny ariarian'le olona naharitra na ny fiangonana naharitra ny fahoriana. Afako am' Romanina toko fahavalo Paoly efa manazava an'io hoe zao angeo i Paoly, na de betsaka ara ny zavatsarotra sy ny fahoriana nalovantsika noho ny mahampino antsika, de tsy azo oharina mihitsy zany am'le fanantenana ampanantenain'ny tompo antsika ao amin'ny fiainana mandrakizay. Afako malala, mpino ianao, efa nanolo tena ho an'i Jesoa, miandry ny fiavian'i Jesoa, ny maha-kristianina anao tsy amin'ny fiainana ankehitriny ihany, tsy hoe miandry ny fiainana ankehitriny hoe velomin'ny tompony, de karakarain'ny tompo, de omen'ny tompo asa, omen'ny tompo sakafo, tsy zay ihany maha-kristianina. Raha izay dia mantra indrindra ny olona rehetra ianao. Paoly manao hoe raha eto am'zao fiainana zao eto ihany no hanantenanao an'i Kristy dia mantra indrindra ny olona rehetra ianao. Fa ny tokony adoroanao de zao, ny maha-kristianina anao de ianao mino ny fitsanganan'ny tenany maty, ianao mino ny fiainana mandrakizay. Nandray moa ny olona rehefa misy an'iny taratasy filazana manjo iny, de ndraindray fiteniny fotsiny manao hoe amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tenany maty no anambaranay aminareo na ampahafantaranay anareo fa maty ny ava-malalanay zay tsy ampy mihitsy. Ny kristianina tsy hoe mino ny fitsanganan'ny tenany maty fotsiny, tsy zay loatra, tsy zay ihany,
fa mino ny fiainana mandrakzay ny fanekempon'na apôstôlika de manana hoe mino ny fitsanganany tenany maty sy ny fiainana mandrakzay a zany hoe tsy misaraky reo tsy hoe nitsangana tamy maty de aveo matindray lazarosy hoe nitsangana tamy maty fa aveo matindray fa tsy hoe mino ny fitsanganany tenany maty fotsiny isika tsy ampy raha zay tsy kristianina raha izay fa mino ny fitsanganany tenany maty isika ary tsy ny fiainana mandrakzay ary tokony raha ao anaty verpara de tsy tokony adoroana mihitsy ny mameno an'zany hoe amin'ny finoana ny fitsanganany tenany maty sy ny fiainana mandrakzay ataontsika hoe vie éternelle tsy hoe croyance à la résurrection fotsiny fa croyance à la vie ataoko hoe à la vie éternelle zany hoe le fiainana izay mandrakzay ovatany mino ety ary izay mahatonga an'io hoe azafaly fotsiny hoe omeny ny tompo sakafo omeny ny tompo asa fa aoka hibanjina le fiainana mandrakzay ovatanina aoka hibanjina lay lanitra ovatanina aoka hibanjina lay fitsenana ny tompo o amin'ny fiainana mandrakzay ny anankiray am'zay ataontsika hoe fahalemeny ny kristianina ankehitrina de tsy fahazahoana antoka mihitsy ny hoe vovonjy kristianina maro ny mahazo hoe efa napetrako amin'andriamanitra ty fahasalamany ty efa napetrako amin'andriamanitra ty taony ty efa napetrako tamin'andriamanitra ty fanompoko ty napetrako tamin'andriamanitra ty asako ty fa rehefa metrahanao fanontaniana izy hono azonao antoka vera lasanatry maty anao raha pitso na lafaka pitso azonao antoka ve fa vovonjy ianao betsaka manao antena tsy fantatro betsaka kristiana tsy mahazo antoka le fiainana mandrakzay de izay mahatonga amin'ny paoly eto manao hoe ny dikan'iny fankirifirinana lovanao iny de azahoanao antoka ny fiainana mandrakzay zany hoe lay zavatsarotra lalovanao io dia ataon'andriamanitra mampahazo antoka anao ny fiainana mandrakzay fantaina mipetraka zany de zao move efa nandalo zavatsarotra ianao teo amin'ny fiainanao ka io zavatsarotra io zavatrarotra tsy niankina taminao zavatrarotra zay tsy nofidinao zavatrarotra tsy nateraky ny mety hotoetranao fa zavatrarotra mipotra ho azy fotsiny asanao ny antony maro samy hafa de rehefa zay ho paoly no mitranga amin'ny fiainanao de zao matoky fa isan'zay ao amin'andriamanitra ianao ary tao amin'ny banjina ny fiainana mandrakzay nydikany iny zavatsarotra lalovanao iny asa any ampiasany ianao de tsy tiany olona fotsiny na any ampianarana anao tsy tiany olona fotsiny tsisy inina nataonao tao fa de tsy tiany olona ianao na alan'ny olona na asiany ratsy na akalainy de hoy paoly manao hoe tahaka ny tany sangonina tany tesalonika ianao zany de zao mieritrereta fa ary matoky fa ao amin'ny tompo ianao ary manomana mandrakzay ho anao izy petera manamafy an'io amin'ny hoe tandremy tsara so misy mijaly sy mangiry firy satria mpangalatra fa aoka tsiary hoe mijaly sy mangiry firy noho ny amin'ny filazantsara ary efa mijaly sy mangiry firy miaritra sy mangiry firy anao noho ny filazantsara de zao mahazo matoky koa ianao izy petera fa ao aminao andriamanitra ary mibanjina ny fiainana mandrakzay nao zay ny voalohany nidikan'lay hoe fangiry firina lay fangiry firina zany de marika famantarana lay fangiry firina sy lay fahoriana tsy vokatry lay ratsy natao io fa lay fangiry firina lalovana vokatry ny herisetrana vokatry ny zavatra zay tsy niankina taminao de am'izay fotoan'zay famantaranao paoly ho anao fa ao amin'ny tompo ianao fa ny faharoa lehibe zay amaratsika azy amin'ity andininy ity miresaka momba ny fanenjehany paoly nidikan'lay fangiry firina de famantarana paoly fa nidikan'lay fangiry firina koa de zao paoly zavatra avelan'andriamanitra mandalo io fa zaka ao amin'ny koritianina izy momana zavany misimisy kokoa no hoe reny zavatsarotra avelan'andriamanitra andavy reny ange tsy hoe zavatrarotra nataon'andriamanitra animbe ny mahafinaritra amin'ny fivavahana kristiana rehavako malala de fivavahan'ny olona manana toe-tsaina miabo ny fivavahan'ny kristianina dia fivavahan'ny toe-tsain'ny olona manana fijery miabo ny fiainana tsy hoe ny andriamanitra tompontsika tsy hoe andriamanitra maikana sazy tsy zay ny andriamanitritsika de isy fijery ianao raha ohatra ka mieritreritra hoe ny mahamaika an'andriamanitra de ny ikana vasy na ny ikapoka na ny anisy loza folo na ny anisy loza zato ao anatin'ny tsy zany andriamanitra ny antony nahafatesan'i jesosy tao amin'ny azy fijaliana de tsy andalovanao am'zany tsony mihitsy andriamanitra tsy zany andriamanitra fanondrapo sy fitiavana mahamaika an'andriamanitra de ny ahavelona anao ka ialanao amin'ny ratsy fa tsy ny hahafaty anao
Andriamanitra tsy rentsika etsero de everin'ny olona marina fo amy testamenta taloha zany, marina fa misy an'izany misaotra masina, fa ny filazantsara tsy zany. Ny filazantsara de mahatsiaro hoe tianao Andriamanitra, te hiaraka aminao Andriamanitra, te hamela heloka anao Andriamanitra. Ka raha misy zava-trarotra lalovana de aza eritreretina hoe avy amin'Andriamanitra daholo ny ratsy rehetra na koa avy amy devoly. Misy manao de mahita devoly amy toerana rehetra, de mahita devoly amy misy olona marary de devoly io, raha maty antoka amy tsena de devoly io, simba anao tomobila de devoly io, de faly le devoly, faly izy. Satria anao mieritreritra azo matanjaka sy mahery de faly izy, surestimenao izy, omenao hoe kay le devoly mafy be, faly izy mindray izy tanao hoe zany nanimba ny tomobilinao, zany nanimba ny asanao, zany nanimba ny tranonao, zany nanimba ny fiadanam-ponao, fa tsy zany ange. Ny devoly ange fa vavalo resy aza mitodika any am'zany devoly zany, aza omena toerana akory izy, aza Jesosy angananona anarany akory, aza manome toerana azy. Fa zao raha misy zava-tsarotra mitranga amy fiainanao de zao zavatra avelan'Andriamanitra andalo, ho famantarana, ho fanefena, nefa zava-tsarotra mandalo zakako io. No zany de zao aza mieritreritra manao hoe devoly daholo, mieny mazava ho azy, ny devoly manimba zavatra, manana miaramila manimba zavatra, mety mpitranga zay. Fa aza mieritreritra ny devoly ho zava-boary mahay zavatra rehetra, fa efa resin'Andriamanitra zany, efa resy tao amin'ny hazo fijaliana izy, efa resy. Andrandray de misy kristiana matahotra, ndraindray raha tsy mety hanaritra asa sy fahaparesana fa hoe za tsy hanaritra asa sy fahaparesana fa maninona fa ifindran'ny devoly. Koa misy devoly ifindra fotsiny ohatr' zany, tsy ohatr' zany, ianao vita batisa, ianao kristiana ka iny hiditra ahoana izy, fa matoa nisy devoly io de zao nandeha tany zany, nandeha tany ianao zany, mety naka-ody gasy tany sa naninona tany, fa ianao nge vita batisa, fanahan'Andriamanitra ny ao anatinao. Ka ahoana nisy fanahan'Andriamanitra ko idiran'ny devoly fotsiny, tsy zany. Fa ndraindray ny kristiana lasa matahotra an'zany, de ndray lasa matahotra matoto, matahotra misavy, matahotra lolo, mahita zavatra maro isan-karazany, matahotra ozona, sy ny sisa rehetra, de maty tao amin'ny hazo fijaliana foana Kristy. Raha ohatra ka izany zavatra zany no mipetraka ao an-tsaintsika de manjary kristianina sarotahotra de tsy sa mandray andraikitra, tsy sa manao ninonina. Zay mahatonga ny Paoly miteny raha misy zavatsarotra lalovana de zao zavatra avelan'Andriamanitra andalo io, ary io zavatra avelan'Andriamanitra andalo io zakanao io, misy vahaolana io fa tsy hoe tsisy vahaolana zany. Izay toe-tsainy zay mahafinaritra amin'ny protestanta hoe ny olana rehetra de misy vahaolana, tsy misy olana tsisy vahaolana. Ny olana de zao aza any amin'ny olana ny masonao fa any am' Jesosy. Rehefa any am' Jesosy ny masonao de zao zavatra rehetra ataon'Andriamanitra miara-miasa maso. Fa nandray antsika variana any amin'ny olana fa tsy any am' Jesosy. Ary rehefa any amin'ny olana ny masontsika de zao tsy hitantsika intsony Jesosy de manjary olona kivy lava, olona miraviravy tanana, olona mora resy, olona mora mitomany, diso fanantenana, mamoy fo, za tsy tian'Andriamanitra tsony, za tsy tian'ny olona tsony, za kivy be, za tsy mahomby sy ny sisa rehetra. Ka satria any am'le olana ny masonao de vao mainka misavovona miamisavovona le olana, fa any am' Jesosy ny maso de amitsika ao am' Jesosy ny maso de tsika resy lahatra fa rehefa ao am' Jesosy tsika de ny zavatra rehetra miara-miasa so. De zay mahatonga ny kristiana lazaintsika hoe olona manana fanantenana, olona manana fifaliana, olona manana fijery miabo pozitiva mandrakariva. Ary zany olo zany ny tokony ataonao namana, zany olo zany ny tokony ifandraisanao, ny kristianina. Afaka malala engany zao ifaly mandrakariva eo mpamaky vakina ty taona ity, ary atokony fitiavan'Andriamanitra anao. Ivavaky sika. Tompo am'zoranao zahay noho ny amin'ny soatro masina zay mampahery anay. Fa any aparany any ho ianao de isy ny fanjenjehana ho alan'ny olona ny mpino. Ary efa miditra am'zany vanim-potoana izany zay ankehitriny, tsapanay ny faharavana sy sotoavina, tsapanay ny fiemorana sy ny fankatsiahana miseho amin'ny endrika maro samihafa, ny heso teny atao amin'ny kristiana, ny herisetra atao amin'ny kristiana, ary indrindra zany olana anatiny ao anatin'ny samy mpino. Manazava aminay anao Tompo, araka ny teninao no vakina teo, fa raha mandalo zavatsarotra izahay dia famantarana sy fanefenana izany fa ao aminao zahay. Raha mandalo zavatsarotra koa zay de tianao hafantatra fa zay zakanay ihany no veranao andalovanay. De mampaherezana Tompo mamakivaky ny fiainana isan'andro, ho kristianina mpandresy, ho kristianina mahatoky, ho kristianina faly lalandava, ho kristianina tsy resy ny zavatsarotra, fa kristianina mandresy ny zavatsarotra noho ny herin'ny finoana anao Jesosy.
manjaka amin'ny asan'ny tananay, manjaka tompo amin'ny fiainana isan'andro, araka ho fenfedahana sy ny fifaliana ny isan'andronay. Dia mametraka ny fiainanao am-pelantananao zay tompo, rovanao ny finoana sy ny famorateranay ho masina sy akasitrahanao. Saotra Jesoa. Amen.